Ny lycée privé ACM Kativato moa hatramin'izay dia manana ny mampiavaka azy, anisan'izany ny fitazanany ankizy na ny famolavolanany ankizy olom-banona iny moa raisina amin'ny groupe éducatif ACM amin'ny ankapobeny. Ny fa tena mampiavaka anay zao dia ny fanaovana ny cours informatique ity. Cours informatique efa ao anatin'ny fandaharam-pianarana, tsy hoe andoavam-bola manokana intsony, ary ahazoana diplôme na certificat avy amin'ny ministera mihitsy izy io ary zarainay amin'ny mpianatra. Raha mivoaka eto zany ny mpianatra anankiray dia efa manana notion d'informatique, zany hoe mahay informatique tsara, bureautique sy programmation. Izay koa zany manao an'ilay radio charité na le tolo-tanana firazana azy, fitazanany ankizy koa mba hoe ho tia antra ny hafa ary hanampy ny sahirana, dia mba hanana fomangoraka izy zany hanampy ny hafa, fitazana koa zany. Ary ny farany dia ny hoe ny fampivelarana ny talenta na ny épanouissement de l'individu moa zany angamba no azahoan'ny maro azy miezaka izay mampivelatra tanora amin'ny alalan'ny zava-maneno, amin'ny alalan'ny mozika moa zany, na dia na fitendrena zava-maneno na ny hira ihany koa. Dia ireny zany mampivelatra ny ankizy araka ny efa vokatra nahitana azy hatramin'izay. Ireo angamba ny hoe zavatra misongadina indrindra aloha raha mikasika an'ity sekoly ity, ankoatran'ny ny tontolo manodidina na ny environnement, hoe ireo zany zao ny fahitan'ny olona ny sekoly ato amin'ity lycée privé ACM Kativato ity. Mbola miantso hatrany zany zay nareo ray aman-dreny, nareo mpianatra, raha mbola tsy nahita fianarana, tsy nahita sekoly dia mbola mandray anareo zay ato amin'ny lycée privé ACM Kativato. Vonjeo ny fidirana amin'ny 12 ny volana septambra ho avy zao, na orina kelin'izay aza ka senatara mbola afaka mandray foana izahay zany. ACM Kativato, fahendrena, fahalalana, fifampifehezana. Lycée privé ACM Kativato.